Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany. Ry havana, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho ary mangataka anao hiary hivavaka amiko alohany hijoroako vavolombelona aminao. Hiara hivavaka isika tompoko anandratra an' Jesosy velona sy mahery. Jesosy saotranao izahay satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana tompo ka manolotra ny saotra sy ny dera ho anao. Jesosy malalo, mangataka anao aho, tafio ny herinao raha izara ny fahalebiazanao Jesosy amin'ny olona tsiraray avy, anambarako izay tianao ambara amin'ny vahoakanao. Anandratako anao indray Jesosy satria aoka ianao no hitan'ny olona tsiraray avy Jesosy, fa izaho kosa dia kely sy bitika eo anatrehanao. Ka misandrata tompo, aoka ny fanahy masinao hiasamiko amin'izao ora sy fotoana izao. Fanahy masinao, raiso ny kontrola ny tenako manontolo, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao, anambara ny tianao ambara. Ka mangataka anao koa fanahy masina hikasika ny olona tsiraray avy izay ary ny afatra avy aminao, satria be fitiavana ianao. Mbola misy ny fotoana anavotanao anay, mbola misy ny fotoana iverenanay aminao Jesosy, satria mbola mamindra fo aminay ianao amin'izao andro farany izao, amin'izao ora farany izao. Misaotra Jesosy dera ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Ry havana, ny nofy izay ho tantaraiko anao anio dia nofy momba ny tele. Momba ny tele. Isika olombelona rehetra dia voasariky ny fahitalavitra. Nefany io fahitalavitra io televizion io dia tena fandrika lehibe ho antsika zanak'Andriamanitra. Ary ny tombo koa izany no tonga zavatra maro, Facebook, Instagram, internet dia ny tombo ny fandrika apetraka satana velariny eo anatrehantsika raha tsy mitandrina isika. Oka isika hitandrina tsara ny amin'ny fampiasana an'izy ireny. Aoka ho an'i Jesosy rery ihany, aoka ho ampiasaintsika ho an'ny tompo irery ihany sy iomanantsika mba ionantsika amin'ny any an-danitra. Satria ry havana, ny fijoroana vavolombelona izay ho tantaraiko anao zao dia zavatra mampatahotra ary fampitandremana lehibe ho antsika tsiraray avy. Efa taona maromaro zay dia ndray andro aho teo ampijerevana tele. Tamin'izany fotoana izany dia mbola tao anatin'ny fitiavana mijery tele mihitsy ahako. Maharaka an'ireny tantara kely isan-karazany reny, ireny série isan-karazany tao amin'ny tele mihitsy ahako ary tena nandaniko fotoana mihitsy zany. Ndray andro ry havana teo ampijerevana tele ahako hoy izy miantso inona no ataonao eo? Mandany fotoana eo ianao. Ohatrohatr'izay zany teneny tamiko ny fanahy masina ny teny amiko inona no ataonao eo? Firifiry isa segondra, tsy isa segondra akory ary, firifiry isaky ny tapa segondra, ny fanahy maro be latsaka any amin'ny elo, latsaka any amin'ny elo, very any amin'ny elo. Tena nanary ny fanahy masina aho, tonga dia tsy nijery tele intsony ahako fa niala teo. Tena nampafantary ny tompo ahy fa fandengaina, fampatoriana antsika io tele io. Zava-poana io, mandany fotoana isika eo anoloan'ny tele. Raha tsy mijery vaovao isika
fa zavatra fa nojerentsika eo dia mandany fotoana isika satria fandriky satana io anatin'ny tena arato lehibe amandriany antsika zanak'Andriamanitra io. Maninona moa ho no mampitandrina anao momba ny izany rehetra izany? Indray andro efa taona maromaro izay ny vadiko zany dia olona tia mijery tele ohatranahy koa, fa izy zany dia mbola nanohy mijery tele ihany, ary ny zavatra tena tiany rehefa mijery izy, za koa tao anatin'izany teo aloha, dia mijery ireny filma mampatahotra ireny. Dia tena latsaka tao anatin'izany mihitsy izay mivady. Dia za zany efa afaka tamin'io, fa izy mbola mijery ihany. Dia niteny taminy zany indray andro hoe ianao rehefa avy mijery an'io filma mampatahotra io dia mandroa ianao dia voly, satria ry havana ny vadiko efa nolazaiko teto vazaha izy ary isorako an Jesosy fa efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy izy ary efa vita batisa tamin'ny ranona joboka ary koa efa mandroaka devoly ihany koa izy. Aleloia. Ny zanako menadako moa dia toy izay ihany, voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia noho ny aveo zany ry havana, izy mbola manohy mijery ihany filma mampatahotra. Dia niteny taminy hoe rehefa avy mijery an'io ianao, satria za tsy mijery an'io intsony, tsy eken'i Jesosy, satria nampahafantarin'ny tompo ahy fa ratsy dia ratsy io. Ny filma jerentsika, filma mampatahotra reny dia tena ny devoly mihitsy no manao démonstration, manao fihetsika zany ao amin'ny tele, ary tena mivoaka amin'ny écran mihitsy izy io. Eny ry havana, tena marina izany, satria naseho an'ny tompo ahy. Indray andro raha natoriana izahay dia tampotampoka teo nisy ohatra ny loha endriky satana nanafika ahy, tonga dia nanafika ahy. Dia noroahako tamin'ny anaran'i Jesosy, dia lasa le izy. Tena nampatahotra be. Ny antony dia niteny taminazy hoe mandroa ianao devoly, satria rehefa ohatra ianao avy mijery filma mampatahotra dia iza foana no mandroaka ireo fanahy ratsy, ireo izay mivoaka avy tao amin'ny fahitalavitra. Dia namaly ihany vadiko hoe mandroaka hoy izy. Dia noho ny aveo tsapako hoe rehefa avy mijery filma mampatahotra izy dia misy devoly foana tafiditra ato an-trano. Dia nivavaka ry havana. Ny vavaka nataoko ohatrohatr'izao zany no vavaka nataoko. Jesosy io Jesosy ny vadiko, mpanomponao io. Efa nitenao za Jesosy hoe mila izy mandroaka devoly, nefa na Jesosy mbola mijery filma mampatahotra foana izy oka mihitsy ianao Jesosy no iteny aminy. Isika rehefa an Jesosy ny ankonantsika, isika tsiraray avy raha ohatra tsisy ankonana moa ianao. Ka rehefa mangataka zavatra amin'ny Jesosy isika dia tanteraka izany, satria ry havana isika zanany, ka araka ny teneny hoe mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo. Izay no mahatonga an Jesosy mamaly antsika rehefa tena ao aminy isika, rehefa masina ao aminy, rehefa manaraka ny sitrapony. Nefa kosa hoe mila isika mitandrina amin'ny zavatra angatahantsika, fa tsy zao zavatra hoe tiantsika zao tontolo zao akory, fa tena hoe amin'ny fanarana anazy amin'izay sitrak'Andriamanitra anatsarany antsika zanany tsiraray avy. Dia no ny vita izay vavaka izay, afaka fotoana maromaro dia nijery filma mampatahotra indray ny vadiko. Dia nitantara tamiko izy no ny ampitsoniny angambany izay raha tsy diso hoy izy tamiko. Nanofy aho izy izy alina. Ny nofo izy dia zavatra tena nampatahotra azy, satria tao anatin'izany efitra anankiray fotsifotsy lehibe zany hono izy, misy sisiny efatra zany. Dia teo ampovoan'io efitra io hono izy, ary ilay efitra hono tsy nisy entana tao anatiny fa
vida zany, tsisy nininona zany. Dia ilay efitra zany a fotsifotsy be, efitrano io a, fa izy a teo ampovoany, tsisy nininona izany a manodidina azy. Fa tampotampoka teo ony a, tamin'ny sisiny zoron'io trano io a, nivoaka ony a Satana. Hitan'izao mihitsy ony a, avo be, ngeza be, mena be, ary misy rambo lava be ony izy. Ny ohany lava be, ohatran'ireny dragona reny ony a, ny poziny tena avo be ony. Dia tena masika be ony poziny a, izy nivoaka avy tamin'io zoron'io trano io. Ary menamena be ony a lokony a teo anatrehan'ny vadiko. Dia mamindra ony izy a amin'ny zorony efatra io efitra io a, zany hoe tsy tafanantona teo ampovoany nisy an'ny vadiko a, fa amin'ny sisin'le rindrina efatra izy zany a no mamindra. Dia izy mamindra ony a, alefa no ny tanany a hisambotra ny vadiko. Dia mamindra ony izy a feno fahatezerana. Dia miezaka ony izy a misambotra ny vadiko a, fa tsy mety mahazo. Alefa no ny tanany, dia alefa ndreo ony a ny rambony avy eo a, hisambotra ny vadiko a, fa tsy mety mahazo ny vadiko. Fa miezaka ony izy amin'ny fahatezerana lehibe a, misambotra ny vadiko a, fa tsy mety mahazo. Dia natahotra be zany vadiko a teo ampovoany teo a, fa tsy afaka ho aiza, tsy afaka ho aiza. Dia miezaka izy zany hoe hiala fa tsy afaka. Fa noho ny efa elaela ony izy a niantso hoe Jesosy a, niantso an Jesosy izy zany. Dia tonga ony a Jesosy a teo akaikiny. Aleluia. Tonga ony Jesosy teo akaikiny a, tsy hitan'izany ny endriky Jesosy a, fa hita zany fa fotsy avo be teo akaikiny a. Jesosy a nijoro teo akaikiny. No tonga teo akaikiny ony Jesosy a, avo be zany Jesosy teo akaikiny a, dia Jesosy ony a vao nanangana ny tanany a, tonga ony a dia lasa ony Satana nanjavona. Aleluia, aleluia, ry havana. Izay ilay hoe mila isika mitandrina ry havana, ary mila isika miaino an Jesosy, mila isika mankatoa an Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra nomeny tompo dia manambara mihitsy fa hoe tezitra mafy Satana, mila isika mitandrina tompoko, fa efa tonga ny fotoana maharomotra azy amin'izao farany izao, satria ny tetikany a dia akantsika zanak'Andriamanitra ho potehany, ho ampijaliany any amin'ny elo. Ho jerentsika ane a fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Tsy nofo amandra no tolontsika. Tsy ahita mihitsy isika hoe iny izy iny fa mivoaka amin'ny tele iny. Fa efa nanao fijoroana vavolombelona teto a, nanambara fa naseho an-tompo ay mihitsy Satana mivoaka amin'ny écran. Nefa n'ity zavatra niseho ity a, dia efa taona maromaro a, tamin'izaho mbola latsaka tao anaty fijerevana tele. Ka ankehitriny a, vao mizava-doza ny iseho. Isika tompoko tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Arovy ny ankonanao, fa fanahy eny amin'ny rivotra. Fanahy eny amin'ny rivotra. Hitantsika izany a ao amin'ny Efesiana 4:9-12. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. 12. Fa tsy mitolona amin'ny nofo amandra isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny fanjakan'izao fahamaizinana izao a, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ry havana, io lay teneniko teo, eny amin'ny rivotra ny fanahy ratsy. Io lay fanahy ratsy io. Tsy hitantsika io, fa Jesosy a no manome lalana an'izay tiany a ahita ny fanahy ratsy. Ry havana, hoy aho hoe tezitra mafy Satana. Hitantsika eto zany fa miteny amintsika Jesosy hitafy ny fiadian'Andriamanitra mba azahoantsika aresy an'io devoly io sy Satana io. Raha ohatra isika ka tsy manana herin'Andriamanitra ao anatintsika, dia tsy aresy an'io Satana io mihitsy isika sy ireo devoliny. Ry havana, ny teny ateo hoe romotra izy ary tezitra mafy. Araka ny teneniko teo a, tamizy nanafika ny vadiko sy nanafika koa teo ambony fandriana. Manamarina izany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera
voalohany a ovakintsika zany a petera voalohany a toko 5 andininy 9 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Tizantsika hatramin'ny andininy 7. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany a dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Ry havana, hitanareo izany, tezitra mafy izy tenen'ny tenin'Andriamanitra eto, miambena hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Raha nivavaka aho tamin'i Jesosy dia nangataka tamin'i Jesosy. Jesosy io anao io ka aoka ianao Jesosy anao hiteny aminy satria izy tsy mihaino ahy. Dia tonga Jesosy nampafantatra azy fa tena romotra Satana, ary ilay paoziny Satana nanafika ny vadiko tamizy nanazava dia natahotra mihitsy ny vadiko fa tena tahaka ny teny io, tahaka ny liona mierona, tena ohatra ny dragona mihitsy. Ary izy Satana mihitsy satria voalaza any amin'ny Apokalipsy fa nazera hoy izy. Ho jerentsika n'izay ary amin'ny Apokalipsy toko 12 ny andininy 7. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Amen. Hitanareo izany, izy ry havana, ilay dragona dia ilay menarana tranainy, ilay tany amin'ny fiandohany izao tontolo izao, ilay namitaka ny Eva sy Adama. Ary izy ihany koa mbola lazainy tenin'Andriamanitra eto hoe izy atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Mila isika mitandrina tompoko satria tenin'Andriamanitra dia tena manamarina fa ny fahavalontsika dia tsy misangisangy amintsika. Araka ny tenin'Andriamanitra teo izay novakiantsika tao amin'ny Petera hoe toero izy, izay vao ho tafavoaka isika. Ry havana, enganie ka anomboka hiaro ny ankonanao ianao, anomboka andiny tena koa ianao satria ratsy dia ratsy ny fahita lavitra raha ampiasaina amin'ny fandanimpotoana foana satria lainga ny Satana avokoa izany sy ny karazana écran rehetra izay ampiasaintsika, ny internet izany, ny telefona izany, ny tele izany, na inona no anananao dia mila ianao mitandrina ampiasao ho an'i Jesosy. Ry havana, matoa ny zara ny fijoroana vavolombelona momba ny vadiko dia efa niteny taminy ahako fa mizara izay naseho an-Tompo taminay mba amonjena ny olona tsiraray avy. Baiko ny Jesosy izany, ary ireo zanako koa dia efa niteny amin'izy ireo ahako hoe mizara koa ny amin'ny izay naseho an-Tompo an'izy ireo sy nataon'ny Tompo an'izy ireo. Zany hoe ny ankohonako rehetra dia mahalala fa mizara izay naseho an-Tompo taminay aho, ary izay asain'i Jesosy ho zaraiko ihany. Fa raha ho zaraiko avokoa izay rehetra nataon'ny Tompo taminay sy naseho an-Tompo taminay dia tsy ho vita izany na oviana, fa izay nasain'i Jesosy ihany no ambarako aminareo. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Dera ho azy, aja ho azy. Mifo aza Tompo fa ny devoly fahavalontsika dia mierina toy ny liona masika mitady izay arapany. Tianao Jesosy, tiahy Jesosy, voninahitra ne ho azy irery ihany. Aleluia. Amen.